Mbola tsy niravina akory ny disadisa teo amin'ny Fidèle Razarapera sy Afakano Christian ary sy teny Randrena Soloniaiko, disadisa teo amin'ny Rivotra Kotovao sy ny Prositeny de zao sahady itampoko itampirenena. Nanao fanambarana ny iray tao amin'ny Prositeny fa vonona anoana ny kandida Irmara amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ao Toliara voalohany. De tsy iza zany fa Tony Perkins, vonona izy anoana ny kandida Irmara Behaja Jean. Ny tena masadaikatra amin'ity raha ity de zao, tsy pikambana tsotra ao amin'ny Prositeny ity Tony Perkins ity fa olona nisany nametrahany Siteny Randrena Soloniaiko fitokisana. Kandida ny iray lisitra tamin'ny Siteny Randrena Soloniaiko tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay natao voatsela teo iny. Araka izany rehetra zany dia mitombo ny aiain'ny Fidèle Razarapera sy ireo avy amin'ny fanoherana manoloana ity fivadian'ny Prositeny ity lasa nanoana ny kandida volomboasary. Ny fanontaniana mipetraka dia zao, fifandrifian-javatra ve zao zava-mitranga zao sa zay mihitsy no izy? Mitaky ny fandraisana andraikitra avy amin'ny antoko-panohitra i Fidèle Razarapera manoloana ity fivadibadiana ataony antoko politika iray ity. Sao de citron ihany ny volomboasary. Ny mpitarika 5 mandrafitra ny vovonana firaisankina kosa mbola variana mandravona ny disadisa eo amin'ny Rivotra Kotovao, Fidèle Razarapera sy Siteny Randrena Soloniaiko sy Afakano Christian. Ndao ratsika ankaiky ity toedrara politika mafana ity. Araka ny fanaratsika teto dia tsy nanaikatra amin'ny farany Fidèle Razarapera sy Rivotra Kotovao manoloana ny fandrotsahany Prositeny ny olona avy eo amin'ny vovonana Irmara ho kandida ben'ny tanànany mahajanga voalohany asolo an'ny Rivotra Kotovao. Ary zany rehetra zany dia ny afara tamin'ny filazan'ny Rivotra Kotovao sy Fidèle Razarapera fa hoe mpamadika ny Prositeny Jodasy ny Prositeny. Ny Prositeny kosa tsy nanaikatra amin'ny farany ny firotsako fidian'ny Rivotra Kotovao amin'ny anaran'ny vovonana firaisankina ao mahajanga voalohany, ary ny afara tamin'ny fametrahana fitoriana ho fanafoanana ny firotsako fidian'ny Rivotra Kotovao amin'ny anaran'ny vovonana firaisankina. Ary tena novaliany seny zany fangatahany Siteny Randrena Soloniaiko sy ireo mpanaradia azy zany. Ankehitriny mbola tsy vita akory, mbola tsy niravina ny disadisa sy ady an-trano tao amin'ny vovonana firaisankina dia fa hita sahady fa nivadika ho mpanohana ny vovonana Irmara i Tony Perkins izay kandida lisitra faharoa tamin'ny Prositeny, kandida solombavam-bahoaka ny firaisankina izay natao voatsela teo iny. Tamin'ny fandaharana micro-trottoir no nanaova ny fanambarana mivantana fa anapa-kevitra anoana ny Behaja Jean izy izay tohana ny vovonana Irmara. Ny antony dia tsotra, vovonana Irmara ho izy niaro azy tamin'ny fotoan-tsarotra izay nolalovany ary navita nampitsahatra ny fanenjehana azy no ny resaka laklosy fanerana izay nataony tamin'ny fahatongavan'ny Varisimba tao Toliara. Ny firaisankina ho izy tsy navita niaro azy nandritran'izany fotoana izany. Marihana fa ho antsika izay tsy maharaka dia nienjehana ity Tony Perkins ity no izy nisintona laklosy manoloana ny fahatongavan'ny Varisimba sy fanapariahana Varisimba tao Toliara. Napetraka ihany koa ny fanenjehana azy no izy fantatra fa kandida ho atolotry ny Prositeny ao Toliara voalohany, ka natao izay fomba rehetra amotehana azy. Ka ankehitriny hita miharihary fa nilavolefina ary nanapa-kevitra anoana ny fitondrana mba ampitsarana ny fanenjehana azy amin'ity raharaha Varisimba ity, indrindrandrindra fa amin'ny raharaha politika. Raha verenantsika ny antony faharoa anoana ny kandida Irmara Behaja Jean dia ity Behaja Jean ity ho izy dia efa nanome ohatra tsara tamin'ny fampandrosoana ny tanàna ny Toliara fony izy mbola ben'ny tanàna tamin'ny 10 taona lasa zay. Ary ankehitriny mila tohanana ity ben'ny tanàna ity ho izy fa indrindrandrindra fa no izy miaraka amin'ny fitondrana. Arina satria manohana ny Behaja zato isanjato aho noho ny asany vitany Behaja eto Toliara. Raha ny fahafantaranao dia niaraka tamin'ny ndravatao Siteny Randrena Soloniaiko ianao, misy antony manokana ve ny mampiova anao hanohana ny andravatao Behaja androany? Ia, misy antony manoka satria zato amin'ny firaisankina dia nisy an'iny problème iny fa tsy nivitany firaisankina aho. Fa isaorana satria misy anaky Toliara soafanahy any Antananarivo any mba mitondrahy niangavy ahy tany amin'ny lehibe tany dia zaho lasa mandeha aty amin'ny fitondrana zay. Raha dinena tsara dia hanohana ny Behaja andravatao Tony. Hanohana ny Behaja satria hitatsika Toliara eto tamin'ny fitondrany Mera Behaja amin'ny toy tanàna toy
dia tsika iaby vahoaka ny Toliara samy nahita izay raha zay za tsy dia tena resaky politique Tananarivo na Diego na Mazangana Madagasikara ny manahira anahy fa politiky eto Toliara noho matematesaka ka efa hita le ezaky nataony Mera Behaja teto dia tsara ampina kely dia hiova tanànatsika ny Toliara ty anzay atao frérot zay candidat ny prositeny no izay nambanao raha teo ho an'ny mpanaraka toedra ara-politika sy ho an'ny vahoaka sy ireo olon-tsotra dia mahatsapa fa voafitaky ny Tony Perkins zay mpikambana tao amin'ny prositeny raha ny marimarina kokoa tamin'ny fotoana ny fanenjehana azy dia nitsangana avokoa ireo olon-dehibe ireo ray aman-dreny tao Toliara nitsangana ihany koa sy teny randrena soloniaiko nanao fanambarana ary niresaka tamin'ny mpanao gazety manoloana ity fanenjehana azy ity ndao averintsika jerena ny hafanampony vahoaka sy ireo ray aman-dreny tao Toliara manoloana ny fanenjehana Tony Perkins tamin'izany fotoana zany indrindra fa tamin'ny volana Aogositra lasa teo na ino hihatra na ino hidona satria tsy fantatsinay izy na ny misy azy amin'izao fotoana izao na iza izy noho izany izahay vahoaka tsy menatsy dia manao fanambarana aminareo eto fa tsy hanaiky jusky farany mikasika ny Tony Perkins ny olona milaza vaovao marina kosa roa atao fanamborana ohatran'ireny dia tsy henkenay zany baka amin'ny voalohany jusky farany hatramin'ny telefona izy tsy hita tsy azo antso telefona aiza ny tany misy azy amin'izao satria na zahay fianakaviany koa ka gaga na vahoaka ny tsy menatsy eto ka gaga tsy hanaiky izahay na amin'ny fotoa ino laha tsy mivoaka Tony Perkins izao mba enteonareo zahay fitondram-panjakana zahay ray aman-dreny tsy menatsy eto fa izy amizao tsy tratsy antso tsy fantatsinay angamba izy nan'izao na iza ny tany misy azy na fahafatesana misy azy ka dia izay zahay vahoaka ny tsy menatsy voalohany tsy manaiky zahay vehivavy reny ny fonosana na inona hitranga na inona hidona dia tsy manaiky zahay fa tsy maintsy ankoatr'izay niresaka tampanao gazety mivantana ihany koa sy teny randrena soloniaiko ary nanamafy fa tena nisy ny fisamborana ny Tony Perkins tamin'ny volana Aogositra lasa teo ary ity video ity dia nataony sy teny randrena soloniaiko tamin'ny 20 Aogositra lasa teo nanamarika isolom-bahoaka sy teny fa tsy resaka vary simba ihany no hanenjehan'ny fanjakana azy fa resaka politika ihany koa satria fantatry fitondram-panjakana tsara fa Tony Perkins dia candidat ho atolotry ny prositeny amin'ny anaran'ny firaisankina ho candidat ben'ny tanàna ary zay zavatra zay no mahatonga fanenjehana zay mahazo azy nisy fisamborana azy tamin'ny aly tonga tao atokantranony tamin'ny maraina maneno akoho izy zahay tany amin'ny 5 heures du matin tany ireo mpitandro filaminana mixte zany hoe ao ny zandary ao ny miaramila ao koa ny polisy ny sambotra Antony ny vaovao moa fatatsika fa resaka anio vary maimbo zay nolazay kanjo zo io maraina io tamin'ny 5 maraina teo basy kalaklikov kabgolo to niditra tao tahaka nataony zareo tamin'ny filatsahako ho filoam-pirenena iny tonga dia niditra tao an-trano Tony tao ny savany Tony tao resaka fisakasakanana candidat potentiel indrindra amreo renim-boapartany anakenina eto Madagasikara taoriny volana Aogositra iny dia niverina ny resaka tampanao gazety ihany koa izy teny randrena soloniaiko raha ny maromana kokoa dia niresaka tao amin'ny page Facebook iny milaza izy fa tsy dia mazava loatra ny antony isamborana ny Tony Perkins ny tena mazava dia zao resaka politika satria nanamafy sy teny randrena soloniaiko fa Tony Perkins no ametrahana fitokisana hitondra ny anaran'ny firaisankina ho candidat ben'ny tanàna ny Toliara voalohany ankehitriny dia mafy ny fanenjehana azy ka nangataka sy teny randrena soloniaiko tamin'ity 11 septembre ity mba hanatsaharana
ny fanenjehana ny olona izy ireo, ny ampitsarana ny anenjehana ny prositeny. Hatramin'ny androany tsy de mazava loatra iny fa ho tamafaty nataony anaky na iny, nataony rahalahy na iny, nataony anadahy na iny, satria fahitanay ny raha ty resaka politika. Io zao ia moa tsy mahay satria candidat-nay Tony, candidat hilatsaka ben'ny tanàna etoa miaraka amin'ny assistant, miaraka amin'ny liste an'ireo. Mitovitovy amin'ny problème de go io avao. Vao nanao fanambarana maire de go, ia tsy mahay, anisan'ny matanjaka izy, tonga de paky ny hazo azy. Ka firenena raha mana toy tsy tokony handeha amin'izay fa avela ilatsaky malalaky, avela ilatsaky malalaky de vahoaky roangao hitsara an'izay zavatra zay. Eto amin'izay isika ankehitriny ny ofo ny lokon'ny Tony Perkins, ny voka tena loko maha izy azy dia tsy inona zany fa antoko loko volomboasary. Naneho ny heviny manokana i Fidèle Razarapiera tao amin'ny fandaharana miara-manonja, naneho ny alahelo izy, naneho ny fahasorenany manoloana ity fiovaovan'ny antoko prositeny ity, nampiseho ny mpanaraka fandaharana izy, nampiseho an'ireo mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana miara-manonja izy fa tsy mahatoky ny prositeny izy. Ary ity fivadian'ny Tony Perkins ity vao maika mampitombo ny ayainy manoloana ny fijoroany antoko prositeny ao amin'ny fanoherana. Ny ayainy de tsotra, sao de tsy tena mpanohitra ny prositeny, sao de volomboasary ihany ny citron. Raha ny manokana dia tsy nampaninina azy raha ohatra ka Tony Perkins nanapa-kevitra tsy hanohana firaisan-kina fa hanohana candidat indépendant ohatra. Fa ity hita miariary fa candidat volomboasary, candidat atolotry ny herimara no hotohanany amin'ity candidat ben'ny tanàna ity. Lasa lavitra ihany ny sainy Fidèle Razarapiera manoloana ity toe-draharaha politika ity. Gaga sy talanja antsika rehetra nefa zany fa ino ny déclaration nataony anohana candidat ben'ny tanàna natolotry ny herimara ao toliara tapitanàna i Tony Perkins. Tony Perkins araky nefa nanazavako azy teo dia faharoa, candidat faharoa natolotry ny firaisan-kina tao amin'ny districtny toliara voalohany, zany hoe roa ny candidat Sitendrandrena Soloneko ny voalohany de izy ny faharoa, olon'ny firaisan-kina, olon'ny prositeny, de tampotampoka eo de manao déclaration anohana herimara. Samy manao famakafaka tsikitsika rehetra ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ny prositeny nefa rehefa tsy hita izy de nanolotra candidat anankiray ilenoara hoe ty no atolotra ho candidat ben'ny tanàna amin'ny anarany firaisan-kina io atolotry ny prositeny. De izy sady tsy nanohana n'ilay candidat atolotry ny prositeny no tsy manohana ny candidat hafa zay atao hoe tsy miaraka amin'ny fanjakana fa tena safidy mihitsy hoe candidat herimara ibeaja no toanany afifidianana ben'ny tanàna. Manahirana anao le zavatra ary zay ny mahatonga an'ilay teniko teo zaho tena tohina sady malahelo amin'le izy. Tsy vitany hoe tohina sy malahelo i Fidèle Razarapiera manoloana ny fihetsika ataon'ny prositeny fa nametraka fitakina, nametraka fepotona ho an'ny antoko fanoherana izy, indrindra fa amin'ny resaka fandraisana andraikitra. Ny fepotona napetrany de zao: miandry izy manomboka androany ka hatramin'ny zoma, raha ohatra ka tsy mandray fepetra na tsy manao fanambarana ny avy amin'ny fanoherana dia anao fanambarana mivantana amin'ny vahoaka malagasy izy amin'ny fandaharana miara-manonja amin'ny alatsinainy ho avy zao. Tsy fantatra na ivadika ho mpanohana fitondrana izy na ijoro ho indépendant amin'ny fijery politika. Andrasana araka izany ny fepotona izay napetrany ary ho hita eo mety ho toy izay, satria raha ny amin'ny manokana dia zao: ny mpanohitra dia tokony aseho hoe tena mpanohitra fa tsy hoe mpanohitra dia mifangafangaro eto sy eroa. Zay ny mahatonga an'ilay teniko teo zaho tena tohina sady malahelo amin'le izy, fa de miandry amin'le teniko teo hoe miandry za efa mafisiko le teniko teo hoe manomboka rapitsy talata hatramin'ny zoma de tsy manao famakafakana amin'ny resaka prositeny tsony mihitsy na inona zany daonina mivoaka eo na inona daonina mivoaka eo tsy manao, fa miandry kosa zany avy ety amin'ny fanoherana. Tsy miteny hoe firaisan-kina miandry avy ety amin'ny fanoherana hoe inona ny zavatra raisiny ety amin'ny fanoherana zany
fipetra raisina mikasika an'ireny zavatra ireny mikasika an'ireny fa raha ohatra ka misy fipetra raisina dia zay avao miverina miresaka an'le problème prositeny atao anatin'ny resaka firaisan-kina fa raha tsisy fipetra raisina mandrapatonga ny zomaza mandrapatapitra ny terinandro ity dia amin'ny fandarana amin'ny latsina iny zany manao déclaration ko eto hoe zao ary ny fanambarana ataoko a satria tsy nisy ny fipetra ny raisina manodidina amin'ny fihetsika ireo a prositeny zay ato anatin'ny firaisan-kina reo a amiko mpanohitra dikan'izay matona anangana firaisan-kina dia mampivelatra ny fanoherana fa tsy hoe ny ananganana firaisan-kina dia amono maso ny fanoherana na hampandeferana ny lanja ny fanoherana tsy kenysaiko zay gaga sy talanjo antsika rehetra nefa zany a fa ino ny déclaration nataony a anohana candidat be ny tanàna natolotry ny hirymara ao a toliara tapitanàna i Tony Perkins. Tony Perkins araky nefa nanazavako azy teo dia faharoa candidat faharoa natolotry ny firaisan-kina tao amin'ny district ny toliara voalohany zany hoe roa ny candidat Sitendrandrena Soloneko ny voalohany a dia izy ny faharoa olon'ny firaisan-kina olon'ny prositeny dia tampotampoka eo a dia manao déclaration anohana hirymara samy manao famakafaka tsikitsika rehetra ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny prositeny nefa rehefa tsy hita izy dia nanolotra candidat anankiray ilenoara hoe tia no atolotra ho candidat be ny tanàna amin'ny anarany firaisan-kina io a tolotry ny prositeny dia izy sady tsy nanohana n'ilay candidat tolotry ny prositeny no tsy manohana ny candidat hafa zay atao hoe tsy miaraka amin'ny fanjakana fa tena ny safidy mihitsy hoe candidat hirymara ibeaja no hotoanany amin'ny fifitianana be ny tanàna manahirana anao le zavatra ary zay ny mahatonga n'ilay teniko teo zaho a tena tohina sady malahelo amin'le izy miomikevitra amin'ny fomba fijery ny fidèle Razarapera ihany koa i maître Hanitra na sombam-bahoaka Hanitra Razafimanantsoa raha ny manokana dia tsy tokony sababaka ny mpanao politika raha tena hanao politika tsy azo atao izy no sady mpanohana ny fitondrana no miososy aty amin'ny mpanohitra aleo tsy manao politika raha resaka fitadiavana tombotsoa manokana no antony anaovana politika hoy maître Hanitra satria tsy azo atao ny misababaka tsy azo atao sady manohana fitondrana no manohitra raha resaka fitadiavam-bola no antony anaovana politika dia aza makaty amin'ny fanoherana satria tsisy volany aty hoy izy raha tena te hanambola amin'ny fanaovana politika dia ndana misolelaka ndana milelaka ny fitondrana hoy izy satria any ny tompony vola nambatsahiviny kosa tsy izay rehetra misolelaka no mahazo vola betsaka fa izay mahay misolelaka ihany no mahazo an'izany nambatsahiviny ihany koa tsy mahasoa ny taranaka faramandimby ny fanaovana politika maloto ka aoka eritreritra zay manao an'izany tranambara ny député fidèle Razarapera teo makasika ny raharam-pirenena makasika ny ao anatin'ny antoko makasika ny ao anatin'ny firaisan-kina safidy izy io na ianao zany miaraka amin'ny fanjakana na ianao manohitra amin'ny fanjakana fa tsy mety le hoe miaraka amin'ny fanjakana dia manao teniteny hafahafa any dia manao zay fomba azahoana anaovana chantage moa zany na mampiakatra enchère dia mahazo vola mahazo kely dia mangina indray aty amin'ny fanoherana koa toy izany aty tsisy vola zaraina tsisy nininana hoanina fa dia foto-kevitra no hijoroana conviction détermination ny fanoherana rehefa mitovy hevitra fa tsy mety zao mpitondra fanjakana zao zavatra hitondrany fanjakana ny lalana lentsika zao a dia mijoro fa io tsy atao fitadavam-bola hoy a fa raha ohatra ka mitady vola zay olona rehetra ka manao politika ka mieritreritra hoe hitady vola no anaovana politika dia aza manao politika mihitsy aty amin'ny fanoherana fandana misolelaka mitondra fanjakana tena solelafo daholo zay azonareo solelafana any misy ny misolelaka aloha misy tsy mahazo fa tena izay mieritreritra mihitsy hoe aniny misy an'le izy ary misy leo saritsarina mpanohitra ihany koa dia rehefa nao hiaraka ihany nareo ka te hinana dia mandehana direct tany amin'le tompony fa aza amin'le saritsarina mpanohitra tonga dia direct tany amin'le tompony le fitondrana sy manana an'le fahefana fa mbola ny transitena mbola
tsy tia le mivantana avy hatrany fa ho ampiasaina fotsiny reto olona izay manao saritsary na mpanohitra reny tsy nitazam-potsy ny vovonana firaisan-kina fa ny kondo nanao latabatra boribory manoloana ny disadisa sy ady an-trano ao amin'ny vovonana firaisan-kina. Araka ny hitantsika amin'ity sary ity dia hitantsika ao ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana, filoha androm-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao, solombavambahoaka sy teny Randrena Soloniaiko, Alban Rakotoarso, parrain Auguste Richard. Andriamatoa filoha teo aloha Marika Ravalomanana no nitondra tenin'izy ireo taoren'ny fikondoa izay nataon'izy ireo teny faravohitra. Toy izao ny resaka ny fanaovan'ny tampanao gazety. Na dia eo aza ny disadisa sy tsy fitovian'ny fomba fijery sy tsy fitovian-kevitra eo anivon'ny firaisan-kina dia miezaka hatrany mifampiresaka sy mifandamina ny ao an-trano. Nanamarika ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana fa tsy misaratsaraka ny firaisan-kina ary tsy mivaky izany. Provon'izany mbola nipetraka ny fivoriana, mbola ny kondo izy dimy mirahalahy manoloana ny disadisa sy fandaminana ao anatin'ny vovonana firaisan-kina. Tsy tokony gaga isika ho izy raha misy ny tsy fitovian-kevitra ao anatin'ny firaisan-kina satria antoko dimy samihafa no mandrafitra ny firaisan-kina. Mazava ho azy fa samy manana ny fitsipika mifehy ny antokony avy ireo antoko dimy ireo, fa kosa ny tanjona hitovizana no antony mampijoro azy ireo ao anatin'ny plateforme firaisan-kina. Araka izany, mahasamy laza ny filohan'ny firaisan-kina fa milamina ao amin'ny firaisan-kina ankehitriny, tsy misy intsony ny disadisa. Firaisan-kina amin'ny firaisan-kina zany keny raha ina miaraka daholo zay. Dia ty fionana ity ty amin'ity tsy fusion akory, tsy hoe fitambanana hoe natambatra ao anatina parti anankiray dia antoko dimy fa coalition fiombonana no antoko dimy. Izany zany tsy hitovy mihitsy ny fomba fiasan'ny fitsipika fampitonana fa miaraka nefa zay ary miezaka ny ampitovy amin'izay. Fantatra fotsiny ianareo indrindra ireo le candidat misy any avadika hoe vaky fa tsy mivaky zany zany firaisan-kina zany efa miray dia miray, tsy mivaky zany mihitsy ireo ninona fiteniny sasany. Plateforme angely izy zany hoe tsisy mikitikitika izay statuen'ny any amin'ny antoko politika ananany azy avy aminy fa mitovy ny hevitra mpanohitra zahay, mpanohitra mitovy hevitra ary manana tanjona kereny, mitanjona amin'ny statra dia efa mety tsara izy. Vao miara matsara zavatra rehefa samy hafana satria eo no ahitana ilay hoe marina tokoa raha zany tokony tokoa raha ataontsika dia manana tsara izy hatrany hatrany zay ka ambarana eto ary lazainy mivoaka malagasy ireo antoko politika hafa fa tsy rava zany firaisan-kina ary mitovy ny hevitray hoe hijoro mpanohitra marina zay. Saika mitovitovy amin'izay ihany koa ny fanehoan-kevitra Rivo Rakotovao taoriny ny fivoriana izay nataon'izy ireo teny faravohitra. Nilaza izy fa milamina ao amin'ny firaisan-kina, tsy misy fivakivakisana na dia teo aza ny disadisa sy ady an-trano noho ny tsy fitovian-kevitra sy fomba fijery. Nanamarika izy fa izy rery no kandida avy ao amin'ny firaisan-kina ao Mahajanga voalohany, na dia tsy afaka mitondra ny anaran'ny firaisan-kina aza izy noho ny fitoriana napetraky ny Siteny Randrena Soloniaiko, fa nanamafy izy fa izy rery no antoko avy ao amin'ny vovonana firaisan-kina fa sisan'izay dia avy amin'ny vovonana Irmara sy indépendant. Dia za rery olona mpanohitra any kandida. Ny anankidimy avy amin'ny fitondrana daholo, dia ny anankiroa azoko atao hoe indépendant dia ny ray ihany avy amin'ny fanoherana. Ka ny ato amin'ny fanoherana ihany manohitra amin'ny fanoherana dia hitanareo mifaly. Zay zany ny ezahana foana hoe ataoko hoe mihoatra an'izay satria ny tanjona ny raisina tato dia tanjona mipetraka tsara hoe anatin'ny fanoherana. Zay ihany ny ana ary ao anatin'ny fanantsarany tsirairay anatin'ny fanantsarana ny fikambanany maro misy zany. Zay nitondra amin'io fa raha hevitr'olona ray no mitsakazakana anatina fikambanana coalition ohatr'izao dia manihirana zany satria le izy tsy fusion tsy hoe very daholo ny mahantoko ny antoko fa coalition politique io dikan'izay zany manana ny sakany sy antoko fa zany tsy milaza akory hoe misy manana ny sanatria hoe ambony na ambany ny fitondrana sarany. Lamina tsara ve zany firaisan-kina amin'izao?
alamina zany candidat candidat firaisakina tolotry ny hery vaovao Madagasikara toanan'ny firaisakina de manana drahitra am'izany koa fa fotoana mandeha de zay manaraka fa tsy manaraka moa ataoko ahoana fa volondehibe zareo. Mitovy tsy misy valaka amin'izay ihany koa ny resaka ny fanaovan'ny parrain Auguste Richard tamin'ny mpanao gazety taoriny fivoriana zay nataon'izy ireo teny Faravohitra. Milamina tsy misy fisaratsarana ao amin'ny firaisan-kina ankehitriny fa ireny disadisa hitantsika ireny dia noho ny tsy fitovian-kevitra, noho ny tsy fitovian'ny fomba fijery teo amin'ny antoko politika zay mandrafitra ny firaisan-kina. Ankehitriny dia efa milamina ary efa nikondo ireo filoha mandrafitra ny firaisan-kina androany. Moa dia mahita fa eo daholo zahay 5 fondateurny firaisan-kina zany hoe mbola miaraka zay firaisan-kina fa tsisy an'izany miparitaka zany sao dia lasa ho faly ny sasany amin'izany zavatra zany. Mazava ho azy fa ny firaisan-kina amintoko 5 olo 5 ao misy zany amintoko sasany ohatran'ny prositeny dia maromaro koa le agnatiny ao. Izany rehetrarehetra zany dia mazava ho azy fa tsy dia hitovy hevitra daholo fa agnatina voavonana ohatrany reto tsy maintsy misy fifandesen-dratsy, misy koa efa deferaka raha misy zavatra miseho ka ny zavatra lehibe aloha dia fa izay zany le izy hoe milamina zahay ekena fa misy sasany tsy voafehy, misy zavatra tsy fe zany daholo mivorana eto zany mba mampanao rappel à l'ordre amin'izay olo mba samby ifehn'ny olony sady samby ifehin-tegna ny firaisan-kina naton'ny firaisan-kina fa magnategnanay firaisan-kina ny vahoaka rehetrarehetra eran'ny Madagasikara. Mba ahoana moa nitrekitareo raha sisy firaisan-kina io ane zany ny mpanohitra ataontsika hoe structuré zao mipetraka tsara ny resaka firaisan-kina. Etam-pamaranana dia zao maloana izao toedrara politika izao fa indrindra fa ny toedrara ao amin'ny fanoherana dia azo lazaina fa mihamalemy ny mpanohitra ny fitondrana ankehitriny. Efa niarany rehetra nahita ny ady an-trano fifampiantsiana eo amin'ny samby antoka ao amin'ny fanoherana indrindra fa ao amin'ny vonana firaisan-kina. Mihintsy nandaharana ny mpanohana ny antoko prositeny na dia eo aza ny ayain'olona manoloana ny fijoroan'izy ireo sy fanohanan'izy ireo ny antoko volomboasary. Tsy menatsiny raha mipetraka ny ayain'ireo andian'olona ao amin'ny fanoherana hoe sao dia misy tsy vrai mpanohitra mivondrona atao amin'ny antoko fanoherana, sao dia citron ihany ny volomboasary. Ary anisan'ny mametraka ayay amin'izany i Fidèle Razarapira ary mitaky ny fandraisana fepetra makasika ny prositeny izy amin'ny herinandro ity ary hoarantsika eto ny mety ho toy n'izay raharaha izay. Ary izay koa mamarina ny videontsika androany aza adino misabone sy manisy izay amin'ny videontsika amin'ny manaraka indray.